Sehatra ny fampianarana indray kosa ary sy nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ilay hetsika salon des études andiany faharoambe folo tanterahany etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Ny fanampiana ireo tanora vao avy nahazo ny diplôma baccalauréat isafidin'ny lalam-piofanana arahina aorianan'izany fahazahonan'ny diplôma izany no tena antom-pisian'ny hetsika tranoheva maromaro araka izany no mampiranty mampafantatra ihany koa ny lalam-piofanana misy ao aminy. Lalam-piofanana hatrany amin'ny zato isa no afaka isafidianan'ireo tanora avy nahazo ny mari-pahaizana baccalauréat mandritra ny hetsika salon des études supérieures andiany faharoambe folo tanterahany eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Fotoana anankiray zany ahafahana mahafantatra ireo toeram-pianarana ambony misy eto Madagasikara ary ahafahantsika mpianatra bavakabaka zany mijery ireo fianarana izay tiantsika anohizana amin'ny fianarana zany aoriana amin'ny baka. Izy ity lehibe indrindra amin'ny salon eto Madagasikara satria amin'ny aoriana amin'ny baka satria eo amin'ny 5-10 eo ny mpandray anjara ao anatin'ny salon ny école zany ary ahitana stand any amin'ny 20 any. Raha misaka filière antsika dia maherin'ny zato ny filière azontsika tadiavina zany ety amin'ny palais des sports dia manasa antsika ray aman-dreny satria fotoana anankiray aoriana amin'ny baccalauréat ilayntsika mihitsy ny ahafahana mahafantatra ireo fianarana izay anohisantsika amin'ny fianarana ambaratonga ambony satria tsy tokony hijanona eo amin'ny sehatra amin'ny baccalauréat fotsy tsika tokony anohy foana hatrany dia ety zany fotoana ray ety amin'ny palais des sports ahafahana malala bebe kokoa mahakasika an'izay sehatry ny ambaratonga ambony izay ety amin'ny sehatra tsy miankina. Isan'ny lalam-piofanana vaovao asongadina amin'ity hetsika ity ny sciences sociales sy ny développement local. Isan'ny lalam-piofanana asongadin'ireo mpandray anjara ihany koa anefa ny mahakasika ireo fiofanana manomana ho mpitsabo-panampy sy mpampivelona iray amin'izany ny ANSP-NMAD. Ny tolotra manokana moa zany dia ny fisokafan'ny filière anankiray vaovao atao hoe management de qualité des soins, de hygiène et sécurité des soins. Fa ny mahazatra moa zany dia ny infirmerie généraliste, ny technicien de laboratoire, ny maïeutique moa zany fetsoana ny sage-femme ankehitriny satria efa samy afaka manao ny dolo ny lehilahy dia ao koa ny technicien de laboratoire sy ny kinésithérapie. Ny tolotra manokana dia betsaka ny fanomezana omena andreo mandalo eto amin'ny stand ny ANSP-NMAD. Hatramin'ny taona 9 sy 10 iorenany ity sekoly ambony ity dia nisa 700 isa-taona ireo tanora nivoaka teo anivon'ny sekoly ary ny 70% ireo dia efa mpirinasa avokoa. Itoy hatramin'ny rapitsy moa ity hetsika salon des études supérieures ity ankoatry ny fionana mivantan'ireo tompona andraikitra sekoly isa-tsokajiny dia azon'ireo mpitsidika atao ihany koa ny manjifa ny guide des études et formation andiany 17 izay novokariny Mada Jeune. Ny Mada Jeune moa izay tsy izy akory fa tompo marika sy mpanatanteraka ity hetsika lehibe ity.